7 miliara aliary efa ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 324 no iantoana ny filaminana mandritra ny fifidianana amin'ny amin'ity taona ity. Ny tafika malagasy no hitatana izany vola izany ny senita. Nisy ny fampiofanana nomena ireo mpanelanelana momba ny fifidianana nomboka androany. Mitaky ny hanomezana azy ireo ny fitantanana ny andramina efa tapaka ny mpiasan'ny ala. Tsy manara-dalàna ny ministera ho izy ireo. Tokony ampiditra hatrany amin'ny 500 tapitrisa dolary ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ireo andramena no diazana raha amidy ho ny fanazavana. Tafakatra hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny vola takian'ny olona iray mahasay mampanantena asa any Aostralia sy Kanada ary firenena maro hafa. 50% ireo malagasy efa lasibra tamin'izany fisolokiana izany. Ireo olona mana diplôma lisansa no miakatra no tena kendreny, miakatra eo anivon'ny polisy ny raharaha ankehitriny. Ary farany, raikitra ny fitokonana, tsy mitana ny teny nomeny ny PDS teo aloha ny tanàna Antananarivo renivohitra hoy ireo mpivarotra etsy Andravoahangy. Tany efa nifanarahana tamin'ireo mpivarotra teny an-toerana fa tsy azo hivarotana no ampidirana olon-kafa indray ankehitriny hanao trano fivarotana mafiorina. Dia mbola faly miara-banao indray tomboky lasy tomboky vavy tonga sao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM manasanao indray ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ankizy-Anarivony maro no mirenireny eny rehetra eny eto Antananarivo. Raha ny fanadidinana nataonay androany tsy eo ambany fiaindray aman-dreny intsony ny akamaroan'izy ireny ary efa tena mamelo tena. Mikarama manary fako na mangataka no antom-piveloman'izy ireny. Isan'andro ankizy 2 hatramin'ny 4.10 taona no mivelona etsy afovoan'ny Antananarivo fanatediny Muriel Iandriana. Valonjato tamin'ny taona 2014 tafiakatra arivo ankehitriny raha ny tombatomban'ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny ankizy mandehandeha mamelo tena eto afovoan-tany. Ny 70% izy ireo efa tena mamelo tena na mamelona ny iray tapo aminy. Misy ihany koa ny apahany irahan'ny ray aman-dreny mangataka vola na sakafo. Tovolahy kely ny akamaroan'izy ireny, maro ihany koa anefa ny ankizy vavy kely 2 hatramin'ny 14 taona. Miavaka eny amin'ny loto sy ny aratsy ny fitafiana. Fitserana na fahatsoram-po avy amin'ireo mpandalo no ivelomany. Nefa eo ihany koa izay ilay hoe ambony sy ambany tsy azontsika atao izany fa resaka io manko resaka ilay toe-karena malagasy io. Sarotra beko ianao zao re manana fidiram-bola isan'andro sahirana ihany ka raha hoe ame an'ireny le amena azy finy tsisy e. Satria misy zao hoe zaza mangataka ohatrany mamortse izy rehefa mangataka ohatrany hoe tsy fahalalam-pomba zany le izy dia misy ndray misy zaza mangataka tena hita hoe nona izy dia mangataka izy. Fa io koa miankina amin'le ray aman-dreny io satria ny sazamantsy misy ray aman-dreny misotro toaka ohatra dia mety hoe menasy hivitanana toaka ohatr'izay dia miankina amin'izay io dia le zaza nefa mety tsy mahazo amin'izay. Fahalalako an'ireny aloha dia ameny an'ilay ray aman-dreny le izy après fa tsy ho anazy akoa fa ny ray aman-dreny mampangataka anazy. Analakely sy Behoririka sy ireo toerana be mpiantsena no tena ahitana ireto ankizy ireto. Tsy manana trano raikitra ny akamaroan'izy ireo na matory amin'ny trano baoritra eny ambany arkady, vitsy kosa ny avy any La Réunion kely. Tsy mihoatra ny ariary isan'andro nefa ny vola azony ary dia samy mikaroka izay amelomany teny. Ho an'ireo ankizy maro na notaninay, nitsotra izy ireo fa tsy manome vola ho an'ny ray aman-dreny intsony noho ny antony maro samihafa. Ariary izay maika rehetra izay misakafo. Inona ny karama ataonareo rehefa re? Mitondra entan'olona dia mahazo vola dia mihinam-bary dia matory indray ny alina dia fondray maraina dia mandeha mitona entan'olona. Fany amandilazy mangataka. Fa maninona ireo mangataka ety? Anona tsisy sakafo. Mangataka any akasiny izay makaty. Tafesy. Ataonareo inona izay vola azonareo aty? Tananay vary. Ianareo hoe manome vola ny dadanareo sy mamanareo fa dia mahazo vola re? Tsy manome fa ho anareo rery? Dia mahazo amin'io tsy? Any posty. Rehefa maraina dia nanana sakafo maraina. Dia mahazo ohatriny ilay sany ity rehefa ilay mangataka reny? Dindrindra mahazo 5,000 dindrindra mahazo. Ohatriny na farany hoe azonareo isan'andro? 5,000 dia 10 €
Dia atao inona zay rehefa mahazo 10 euro. Dia lasa ohatrina ilay izy avy teo. Lasa 3 arivo. 10 € avy amin'ireo vahiny tsetra, lasa 2 na 3 ariary. Tsy mahamenatra an'ireo mpanakaly vola vahiny eny Analakely na ny manodidina eny manambaka ireto ankizy ireto. Mbola kely vatana, kely saina, ary kely fahalalana nefa misedra ny adirim-piainana. Inona no andraikitry ny tanàna Antananarivo renivohitra manoloana ity tranga iray ity? Zaza verina, zaza narina mihitsy na zaza niaran'ny tsy firarahina na fampizariana teny anivon'ny fiarahamonina. Dia ireny zaza ireny zany no alefan'ny polisy atao aminay dia misy réquisition miaraka amin'izay. Dia raisinay ireny zaza ireny misy manana akany vonjy maika izahay centre d'accueil d'urgence ametrahana an'ireny zaza ireny. Inona moa zany ny antony ametrahana an'ireny zaza ireny amin'ny centre d'accueil d'urgence satria mitanjona amin'izay zany mba ahafahan'ny polisy ny misahana ny zaza tsy ampy-taona sy ny assistante sociale ny mpiasa sociale miasa amin'ny commune manao fanadihadiana sy mitady ny fianakavian'ny ireny ankizy ireny. Mahantrara-bola, mitrongo voahomana, Antananarivo, antanànan'ny ankizy Anarivo mpirenireny, saika avy any ivelan'ny renivohitra ny ankamaroan'izy ireo, hoy ny commune Antananarivo renivohitra. Isan'ireo mahantra vaovao miisa 4,000 isan'andro ireto ankizy ireto. Ho aiza dia ho tonga aiza ireto ankizy ireto? Anao ahoana ny fiainam-panahiny, ny fotom-pisainany, fa indrindra ny hoaviny. Ny mena miravoravo ny vola mora azo isan'andro aloha no mahazatra azy ireto. Hivadika eo amin'ny pejin'ny fifidianana kosa indray isika. 7 miliara ariary tsy vola vaovao fa vola efa tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 13 anaovana fifidianana ben'ny tanàna ihany no angatahin'ny senity hiantoana ny filaminana mandritry ny fifidianana atao amin'ity taona ity. Efa nanaiky ny hanome izany ny fanjakana malagasy, vola izay fantatra fa omena ho tantany ny tafika malagasy fanadihadiana. 14 miliara ariary no efa nangatan'ny tafika malagasy tamin'ny senita mba entina iarovana ny fifidianana. Taty aoriana, niena 7 miliara ariary izany fangatahana izany taoriany ny fiaonan'ny rotota. Araka ny fanazavana izay nentin'ny Ramatoa Atala Beatrice filohan'ny senita, dia efa nanaiky ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola nome izay vola ilaina ho fiarovana ny fifidianana izay. Vola izay saika natanterahana ny fifidianana ho ben'ny tanàna amin'ity taona ity no angalana ny vola fangatahan'ny tafika amin'ny fiarovana ny fifidianana izay efa tafiditra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 12 satria ny kominala tsy ho atao ihany amin'ity taona ity dia mangataka izahay hoe marina fa 14 miliara nangatahany tafika efa mbanena 7 miliara le izy azahoana misécuriser ny processus io angatahanay ary le volanay tokony anaovana kominaly angatahanay ny 7 miliara d'ariary io mba omena ny tafika. Isy araka izany ny fandiniana indray io teti-bola io izay saika ampiasaina amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna satria dia teti-bola vaovao no olanina amin'ny taona 2024 ho anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna. Ilay vola izay nangatahan'ny tafika rahateo dia ho tantaniny izy ireo mivantana na ilay antsoina hoe compte dépôt manokana ka tsy andalo eny amin'ny senita intsony. Loi de finance nge tapitra ny 2013 dia tsy azo hoe averina rindray le vola fa dia zay laninao amin'ny 2013 ihany laninao dia afandray ny loi de finance 2014 satria efa manomana loi de finance 2014 ary zareo zao ka ny loi de finance 2014 zany dia tokony efa ampidirin-jareo ao ny anaovana communal indray amin'izay fotoana izay. Inona avy hatrany fa tsisy izany ny olana amin'ireo birao-pifidianana any amin'ny faritra atsimon'ny nosy noho ny efa nazahoan'ny tafika vola entina mpandriana fahalemana any an-toerana. Tsy aivina fa efa nisy ny fiara-miasa ny ministera ny fampianarana tamin'ny mpitandron'ny filaminana tany an-toerana saingy nisy hatrany ny tsy fahatanterahany fanadinana noho ny fanafian-dahalo. Mbola eo amin'izay vaovao-pifidianan'izay hatrany na hantanteraka fiofanana nanomboka androany ireo mpanelanelana amin'ny fifidianana miisa 730 amin'ireo distrika 720 anaramaso ireo izay mety fifanlanana mialoha mandritra ao aorian'ny fifidianana no asan'izy ireo. Ny tsy fanarahana lalam-pifidianana izay mahatonga olana dia anisany andraikitr'izy ireo avokoa. Ny lehiben'ny fokontany rahateo no miara-misalahy sy mifandrimbona amin'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa.
Tsy natao itsara reo fa mampilaza mampafantatra manam-pahefana zay tokony andraikitra hoe misy zavatra ohatran'izao inona tokony atao andraikitra reto olona reto zany dia mpanelanelana sy mpanahitra mialoha ny mety ho disadisa na eritseritra nitranga mandritry ny vanim-potoana fanomanana ny fividiana ray amantolo mandritry ny fividiana sy aoriana fividiana rehefa mivoaka ny valim-pividianana zany zay ny asany zany hoe raha sanatria ohatra amin'izy dia hoe misy any am-pokotany amin'izao fotoana zao dia menimenina le olona fa tsy mbola mahazo karapanondro dia mety teraka disadisa zay dia anjarandreo mampilaza zay tokony andraikitra any am-pokotany any am'senita hoe amin'ny fokotany ery efa mamoko mitaraina ny olona fa tsisy karapanondro inona ny tokony ataonareo fa tsy miandry le zavatra hipoaka ho andray andraikitra fa miezaka hisoroka n'le olana zany. Boty zaza Piero mamirakoto arvelo olokara malason anitra razafy manantsoa ianta randria mandranto manandafy rakoto nirina Roland Ravatomanga ary Jean-Pierre Rakoto Arivo avy amin'ny antoko zanaky dada ireo no iona mivantana amin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana any Afrika Atsimo ifampidinika indray momba izay dingana manaraka tokony hirsoana taorian'ny fanapahan-kevitra afara navoaka ny CES izay nitsipaka ny filatsahako fidindra matola aloha Ravalomanana atreto dia mbola tsy mankasitraka iny fanapahan-kevitra iny ny pomba ny flote eo aloha ary tsy mieritreritra ny anoana iray amin'ireo kandida raiky amin'ny telopolo ao anaty lisitra no toerin'andriamatoa Mamirakoto Arvelo teo am-piangana ny filazana efa andro vitsivitsy lasa zay fa miady hatrany ny zanaky dada. Eo amin'ny tontolon'ny politika kosa mitakiny anesorana ny ministry ny serasera izay manome vahana ny kandida iray ao amin'ny haino amanjerim-panjakana amin'izao fotoana mialohan'ny propaganda izao ny lehibe ny faritra teo aloha Saina Michel. Raha tranga tsy mitombina akory izy no antony nanesorana ny lehibe ny faritra maro nahoana no jerena fotsiny ny tompona ndraiky mpanjakana manome vahana tsy fanarahan-dalana tahaka ireny arahintsika tahaka izao ny fanehon-keviny teo amin'ny fandraisam-peo ny Fabrice Tatatsiresy. Misy manao 2 poids 2 mesures. Misy ministre de la République anankiray niaraka tamina candidat efa déclaré anankiray dia tsisy miteny tsisy midénoncer. Tsy vitan'izay fa dia tegna mahazo tegna intégral mihitsy zany amin'ny TVM amin'ny RNM zay aina aman-jery ny fanjakana. Ka au niveau n'izay zavatra zay dia mampalahelo satria salamtegna ko zao nagnatitra candidature na candidat anankiray fotsiny hoe nijoro teo dia fa la tsisy zavatra tsy niresahana zany à gauche à droite. Io zany amin'izao fotoana zao nisorina zany ny chef de région satria hoe tsy neutre hoe mitongilana amina candidat manohana candidat n'olona sy anetrarehetra. Ka eto zany dia miantso ny fitondram-panjakana, miantso ny président de république, miantso ny premier ministre, inona koa zany tsy agnisorana any ministre mitongilana amina candidat déclaré anankiray. Ary inona zany nefany en contrepartie misy candidat maromaro zany eto tsy mahazo miresaka intsony amin'ny TVM, amin'ny RNM. Na ny mpanohana azy zany dia fa tsy mahazo miresaka intsony, interdit d'antenne zany amin'ny RNM sy amin'ny TVM. Dia nefany à côté zany misy candidat anankiray mandeha manao propagande atao intégral tany fianaran-tsoa. Ka aiza zany ny égalité des chances ny candidat rehetrarehetra. Mbola voanomboko mbola tsy manomboka akory ny propagande dia efa mitongilana sahady zany ny TVM sy ny RNM ka dia miantso ny fitondram-panjakana zany hoe mba ajao zany ny zavatra ranona fa tsy mety resaka 2 poids 2 mesures fa rehefa tegna hoe zao la izy dia tokony samy hazakan'io na samy tsy tokony hazakan'io. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray mitombo ireo jiolahy saro ny araton'ny mpitandron'ny filaminana. Tratehaky ny polisy tetsy amin'ny boribory tany fahadimy ireo telolahy ao anatin'ny Bonté 15 izay mpampiorory sy mpanao fanafiana amin'ny Tapiadina eny amin'ny faritra Tsimondrano fanadiadina. Tolotra ary baindasy izay tarika niaraka tamin'ny baindoda ao anatin'ny Bonté 15 efa voasambotra ny mpitandron'ny filaminana tamin'ny 17 ny volana aogositra 2024 teo indray ireto saro ny mpitandron'ny filaminana ireto. Ifafaza tratehaky ny mpitandron'ny filaminana avetsy amin'ny boribory tany fahadimy tamin'ny asabotsy lasa teo tamin'ny 10 alina teny Anosy. Itolotra indray dia omaly no voasambotra teny Namontana. Taorian'ny fanadadiana izay nataon'ny mpitandron'ny filaminana azy roa lahy ireto no nahafahana ihany koa ny sambotra ny baindasy teny Ambatoroka any maraina teo tokony tamin'ny 4 ora. Tamin'ny tapabolana lasa dia voasambotry ny polisy avy eo amin'ny boribory tany fahadimy i baindoda dia voasambotra zany ny namany telo lahy. Ny namany anankiray antsoina hoe Tolotra
dia omaly alatsinainy tamin'ny 10 alina no voasambotra teny namontana. Io namany antsoina hoe tolotra io no nanondrony toerana misy any Baintasy ka voasambotra androany tamin'ny 4 maraina teny Ambatoroka i Baintasy. Mpanendaka mpanao fanafiana amin'ny tapiadina izay efa tena ikoizan'ny mponina eny Atsimondrano ireto tratehaky ny mpitandro filaminana ireto. Anisan'ny mbola tadiavina amin'izao ny naman'izy ireo ary mitoy ny fanadihadiana ataony ny sapana ramosana ny adeloka behivavy etsy Anosy. Marihana fa tsy misy ifandraisany velively amin'ny bainidodo ireto jola voasambotra ireto. Ity faran'izay voakasiky ny raharaha fanafiana tokantrano roa teny Ilafy ary mbola ifampitadiavana sy nanaovan'ny polisy avis de recherche hatramin'izao. Samy aiky ny eloka vitan'ireto telahy ao anatin'ny bande de 15 voasambotra ireto raha mpitso izy ireo no atolotra ny fitsarana. Vaovao avy ny anivon'ny mpitandro ny filaminana trany raisiny ny anivon'ny polisy pirenena amin'izao fotoan'izao ny raharaha mahakasika ny fisolokiana avolenta. Olona 50 manana diplôma lisansa no miakatra no voasolokin'ny rangahy iray mampanantena asa any Aostralia sy Kanada ary firenena maro hafa. Efa voatazony ny an-tanimora ity rangahy ity nanomboka ny sabotsy maraina teo. Tsy mitsaha mitombo ireo mpitory azy izay angalany vola enina sy iray tapitrisa hatramin'ny 9 tapitrisa ariary no mihoatra. Izany hoe latsaky ny 4 miliara no efa nalainy. Mitaky ny amerenina ny vola efa voaloha ireo olona 50 no mihoatra efa nitory. Maromaro atao amin'ny ONG izay ankizy teo amin'ny 80 teo zany ny fampanantenana voalohany izay nameny anay hoe andeha any Aostralia. Dia nanatona andro zareo zahay dia teneniny taminay hoe mandoa caution anay 22 millions. Nefa raha nareo miaraka amin'ny Aostralia dia latsakemboka vitan'ny ankizy no atao. Dia nandoa latsakemboka ireo ankizy ireo. Ka zay vola ozy ka tsy feno 11 millions zany ny fanarana taminay dia zay ONG zany dia teneniny mandoa zay ambony tsy feno ny ankizy mba hatratrarana n'ilay 11 millions. Dia nanao protocole d'accord zahay zany dia nanomboka teo dia hoe 15 avril zany protocole d'accord zay teneniny taminay hoe andefa ankizy hatramin'ny 10 eo. Nandeha nefa ny fotoana dia naheminy foana ilay fotoana dia naheminy 30 avril dia niemitra 16 mai dia niemitra foana ilay fotoana. Zareo miteny hoe misy le asa any Kanada fa raha mandoa vola androany ianao dia na rapitso zay foana zany zavatra ataony amin'ny ankizy rehetra zay mitonga ao hoe raha ianao zao farany raisinay fa raha tsy tonga androany na rapitso ny volanao dia tsy lasa ianao. Ny vola lomo zany dia 32 millions francs. Ny Kanada zao 530 zay samy nandoa 32 millions avy. Ny Aostralia 22 millions eo amin'ny 520 eo. Dia ny aparan'izay mbola misy an'le organisation non gouvernementale ny Moramanga ONG 8 millions isaky ny ankizy. Saika nentina teny amin'ny polisy Ambohitany voatory io maraina io saingy teny Antanimora ihany no nataony fanadihadiana. Raha mpitso moa no hiakatra eny Anosy indray ny raharaha mahakasika ny fitoriana ity rangahy ity. Pejy afa kosa indray mitaky ny fitantanin'ireo andramena no giazan'ny fanjakana ny syndicat-ny mpiasan'ny ala araka ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety androany. Ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala izay voalazan'ny foloan'ity syndicat ity Rakotonirina Aimé Joseph fa tsy manara-dalàna tamin'ny fitantanana ny azo. Antanteraka fitokonana izy ireo ny alakamisy ho avy izao raha toa ka tsy misy ny fifampiresahana. Fanadihadiana. Vola 500 tapitrisa $, no tokony hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana raha toa ka amidy ireo andramena no kiazan'ny fanjakana sy any am-pelatan'ireo mpandraharaha raha ny salanisana avoakan'ny banky iraisam-pirenena. Tsy tanteraka nefa izany na teteo aza ny fametrahana ny comité de pilotage isana ny fitantanan'ireo azo sarobidy no kiazan'ireo. Noho izay tsy fisina fitantanana mazava izay hatrany dia mirongatra ny fanondranana tsokosoko ary simba soloa ireo andramena mipetrapotsiny. Ireo azo ireo nefa efa manomboka simba. En plus ny hoe manomboka simba mivoaka isan'andro raha mbola misy koa ny andro dia marefontseny nisy voaka nanary dia nivoaka farany teo tamin'ny maly tamin'ny télé anankiray teto anina zany hoe amidy ohatrany volamena leonara kely eo ny bois de rose tsy misy olona manakana intsony. Dia eo zany tsy miady amin'ny comité de pilotage zay fo zay hoe rehefa tsy nahita lalana tao anatin'ny herintaona ny ovarafitra efindimy tsy zavatra natao foanina gafa tsy mety zay fa misy zavatra ambadika mantsy zavatra io
zay mbola tsy hotenenitro fa zavatra maritra lalina be mihitsy izy io amina million $2 ny ao ambato zavatra io mbola tsy resaka amin'izay aloha androany. Arak'izany dia mitaky ny fitantanin'ireo andramena ireo ny piasan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala araka ny fehi-kevitra navoakan'izy ireo tamin'ny fihaonam-be nasionalin'ireo piasan'ny ala manerana ny faritra 2020. Ka rehefa tsy vitan'ilay comité de pilotage izy dia alao ataon'ilay agent forestier satria efa misy texte misy législation forestière ny ao ahafahana mitantana andreo fa tsy hitady zavatra hafa any ambony any io zao mibaiko ny banque mondiale dia tsy maintsy zao no atao amin'io non tsy izay fa reo ny lalàna forestier andao tantanana araka io lalàna io reto fananam-panjakana reo. Ankoatra ny tsy fanarahan-dalana ataon'ny ministera dia misy mitaky ny anjara ny 20 isanjato tamin'ny fahatratrarana andramena izay nokazana ihany koa ireto piasan'ny ala ireto. Ny tena mampalelo an'ilay agent forestier zany nanomboka tamin'ny taona 2024 nisy hazo zany ny gaza amin'ny fanjakana dia namidy tamin'izany fotoana zany dia rehefa namidy io dia napidi-bola teo amin'ny 53 milliards FMG tao amin'ny kitabolam-panjakana dia ireo agent forestier izay nandray anjara zany tamin'ny fanenjehana sy fantratrarana an'ireo hazo ireo dia tsy nahazo ny anjarany. Io anjarany io moa dia voafaritry ny lalàna zany hoe voafaritry ny didim-panjakana mitondra ny numéro 2001-068 fixant la vente des produits saisis. Iza no sarotiny amin'ny fivarotana n'ireo andramena ireo amin'ny ara-dalàna sy mazava rehefa misy mpanao politika manao kajikajy ankehitriny ary manao ny fanondranana ity andramena ity mba ahazoana vola hoentina manao fampielezan-kevitra. Mety arahana hampamoaka ny fitokonana ataon'ireto piasan'ny ala ireto raha tsy misy ny fifampiresahana hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Raikitra ny savorivory tetsy Andravoahangy io maraina io tsy nekeny mpivarotra solomaso sy ireo mpivarotra sasany teny an-toerana ny fananganana trano fivarotana iray teo amin'ny toerana izay nambaran'izy ireo fa efa ny fanarahana fa tsy azo hivarotana intsony. Toerin'ireo mpivarotra ireo ny fanapahan-kevitra ny tanànan-Antananarivo izay voatonona ho nanome lalana ny fananganana izany hoe tsy ny tanany teny ny fanarahana tamin'ireo mpivarotra ireo. Tamin'ny volora sy sasany vao nisokatra tahaka izao ireto tsena ireto taorian'ny savorivory sy ny fitokonana nataon'ny mpivarotra hatramin'ny marain'ny andro. Tsy eken'ny mpivarotra ny fanondrenana trano fivarotana hafeto noho izany toerana izany efa nanalana azy ireo teo aloha. Tsy faly amin'ny kominina Antananarivo renivohitra ny mpivarotra eto Andravoahangy izay mihevitra fa izy ireo ny tokony voalohan-daharana raha toa ka misy famadihana io toerana io toeram-pivarotana indray nefa izy ireo ary teo aloha efa nesorina teo. Zay mangataka zany mba samy mitazona ny teny nomeny na ny mpitondra na zay rehetra mety mpitantana Antananarivo amin'izao fotoana izao fa tena tsy mety aminay mihitsy raha ohatra ka mpivarotra ny lalàna ka verina eto indray mpivarotra. Zavatra anankiray koa tena tsara ho marihana amam-polo taona maro zay nivarotra tanaty trano hazo ny varotanay. Ny zavatra sala amin'izao nefany tonga dia zavatra béton en dur tanteraka zany. Raha azo atao ny zavatra sala amin'izao dia izahay mpivarotra mihitsy no hiverina hivarotra eto. Fa noho ny fangatahana izay nataonareo mpitondra ny tanàna Antananarivo ny nona iteny nareo ray aman-dreny mpitantana ny tanàna rehetrarehetra dia nanaja zay hoe mba hoendriky ny tanàna madio tanàna milamina ary indrindra isian'ny fiaramiasa amin'ny mpivarotra sy ny komina dia nanaja zay tsy azavitahany izay vahoaka azavitahany zay fa mahatonga anay zany hanao zavatra tsy tokony hoe mahatonga anay ho amin'ny fitokonana zany. Miteno azy ireto sora-baventy ireto tsy nisy tetỳ an-toerana ny tompona andraikitra tamin'ity trano vaovao atsangana eto ity ankoatran'ireo mpanao trano izay mbola nanohy ny fananganana izany ihany nandritra ny fihetsiketsehan'ireo mpivarotra teto ireto. Isan'ny olana mampikorotana ny tsenan'ny verimberina matetika ny fisian'ny olona manambola sy milaza ho mahitahita ka manangana fotodrafitrasa tahaka izao fa hoe efa nahazo alalana tamin'ny komuna ary matetika toerana efa nangatahan'ny mpivarotra nefa tsy nomen'ny komuna azy ireo no miteraka olana toy izao. Tsy nisy moa ny fahasimban-javatra teny an-toerana na dia nilaza sy ireo mpivarotra fa efa saiky nisy nanararoatra ny savorivory nilaza ny hanohy ny fihetsiketsehana kosa izy ireo raha toa ka mbola mitohy ny fananganana ny toeram-pivarotana io. Anisambava amin'izao fotoana izao ny namana mpanao gazety Ilta Asinjo manaraka akaiky ny dia ny kandida ajo Andriananarivelo rehefa misy ny vaovao azo ampitaina amin'izao arivo izao. Ilta Asinjo amin'ny antso atarbiao ianao miarabanao Ilta nanao ahoana ny zavanitranga androany tany Sambava.
Misaotranao ny Andorandriana Soa manome anay ny fitenenana arahaba ny mpanaraka ny fampalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM amin'izao hariva izao atambava ny misy ny tenanay amin'izao fotoan'izao satria dia aty an-toerana ny kandida adjoint général fotoana izao. Nanetiketsika ny fisenana azy teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Sambava io atoandro io tsy nisy ny famorin'olona kalamanjana izay natao fa ny cercle chinois atapy-tanàna ny Sambava no niaonana tamin'ny vahoaka ny etaeta sy ny tolo-kevitry ny olona ankoatra ny fampahafantarana ny vinam-piarahamonina izay tsikaritra fa ny fanandrify tamin'ny etaetan'ny mponina moa no tena votoatiny ny zavatra izao tamin'ity tontolo androany ity. Voaresaka nandritra io fiaonana io avokoa ny lafiny fiainan'ny vahoaka rehetra, ny lafiny sosialy, ekonomika, ny kolontsaina ary ny fanatanjahantena. Nisongadina manokana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Tsy maintsy ampitoviana lesa ny fahazon'ny tsirairay, ny sekoly sy ny fitsaboana raha tiana hisy tokoa ny fampihavanana tena marina izay no hevitry ny kandida azo Andriananarivelo mikasika izay fampihavana mena izay satria hoy izy raha toka tsy mitovy ny fahazoana ireo fotogafikafikahalany tsy hitovy ihany koa ny fahaizana sy ny dikan'ny tsirairay eo amin'ny sy fahafahana mivelatra eo amin'ny fiainana andavanandro ka dia hisy akany ny fifanenjehana tsy fifampitokisana eo amin'ny fiarahamonina izay tsy antony tsy hampisy ny fampihavanana marina amin'izao fotoana izao moa dia miaona amin'ireo mpanjara ara-ekonomika aty Sambava ny kandida ato Andriananarivelo ity faritra ity izay tsy izy lafa manan-karena tokoa hita aty avokoa ny ankamaroany ny vokatra fanondrany indrindra fa ny lavanila izay tena mampiavaka amin'ny faritra. Izay aloha no azo ampisaina ny fiandroan'ity entina aminareo eto amin'ny fampalalam-baovao etrany ny vaovao raha ampitso arakaraky ny fiovan'ny toetra raha aty Sambava. Ilda Sinjoa avy aty Sambava ho an'ny KOLO TV sy ny KOLO FM. Misaotra ny Ilda inona fa mbola hisy ny vaovao afaka ampitainy avy any Sambava raha ampitso ato anatin'ny fampalalam-baovao fa hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika. Tanàna be mpizahatany Sainte Marie nefa hiangonan'ny fako ankehitriny dia nivay olan'io no ny fahatongavany fiara fitaterana fako vaovao anafainganana ny fampandehanana ny raharaham-panjakana ihany koa ny fahavitan'ny biro vaovaon'ny komina ny solon'ny trano izay efa voakarakara hatramin'ny taona 3 ireo indray no fanambotratra ny primatiora lefitra tao anatin'ireo ezaka 500 napetraka tao anatin'ny efa-taona fanadihadiny. Ny valy ihany ny fangatahan'ny mponina teto Sainte Marie izay efa nitaraina tamin'ny aratsiany trano nisy ny biraon'ny komina. 10 taona no efa tsy zarizary ny birao niasany be ny tanàna sy ny mpiara-miasa taminy. Mahatsiaro maivamaivana ny mponina ankehitriny amin'ny fitsanganan'ny trano iray lehibe, birao vaovaon'ny komina, misy rihana ary mizara ho efitra enina, miampy efitrano roa lehibe. Maneho ny fihetseham-pony ireo mponina any an-toerana. Ela moa zay teto ta Sainte Marie tsy ary navita komina tsara be karaha noho ny fahatongavanareo nanome zavatra zao zay a Sainte Marie faly zay ka misaotra betsaka anareo engane nareo mbola ivanga tsy ary mandeha tsy ary mihety. Ravoravo zay nahazo tragno vaovao amin'ny ravoravoanay raha ohatra izy milatsaka président eny zay mifidy anazy zay fa fahitanisy nagnano raha tsara aminay. Io tsara ndraiky alohany navita ry tragno bato be to fô izy to rarazanay mbo hitohy atranoko. Raha andoavana etra tamberimbidy anaovana fisoratana ary hikarakarana taratasy maro samihafa. Nitantana ny vola sy nanatanteraka ny asa fotsiny ihany no andraikitry ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana fa ny vola kosa dia fananany vahoaka madiodio. Io ny vetikevitra nisongadina tamin'ny lahateny ny solotenan'ny primatiora lefitra raha namaly ny sorana avy tamin'ny vahoaka ny Sainte Marie. Raha hoe vola avy taposinay izy io fa volan'ny atsika menakavy ihany. Rary ny sitsiny loatra raha ohatra ka ny vola mba nalohanareo ahery aty ambotsikota ny sasany. Zay zany nagnanaovana anazy ity mba ho rehare atsika eto ambotsikota. Mbola maro ny ezaka ilana fanarenana eto Sainte Marie, saingy santatra Mbavarano ihany izao nitokanana teto izao. Maro raha teo koa ny toerana mbola mila fampandrosoana amin'ny fampitoviana leta ny faritra tsirairay manerana amin'ny Madagasikara. Isan'ny olana ray ny vahana ho an'ny Sainte Marie manokana ny fako ka notoloran'ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana fiara lehibe iray mahazaka fako 20 taona ihany koa ny komina mba hiatohana ny fahadiovana. 707 kilometatra lomano vitan'ny vehivavy Amerikanina iray 420 taona no nilomano nampitohy an'i Floride, États-Unis sy Cuba. 3 andro nanaovany an'io halaviran'io tsy nisy ny fiarovana. Zava-bita niavaka indrindreran-tany ity tranga iray ity rehefa nifanohitra ara-politika nandritry ny 10 taona mahery ity ny vaovao nanakoako niraisan'i Cuba sy États-Unis.
Fitopolo taona latsaka enina, efa antitra raha ny taonan'ny Diainaliady. Vita ny tao anatin'ny 2:10 ora sy 4:10 minitra, ny elanelana 700 kilometatra, ranomasina manasaraka ny Cuba sy ny morontsiraka Florida. Ity vehivavy Amerikana ity, n'olombelona voalohany nahavita izany elanelana izany, tsy nisy fiarovana tamin'ny requin. Tamin'ny fotoana izay niangantana andrefan'ny lahavanina tao amin'ny morontsiraka Hemingway, ny sabotsy maraina teo, nilaza ity mpilomano ity fa nofinofy nandritra ny fiainan'indray manontolo ny ampita amin'ny ilomano ny elanelana lavitrezaka tahaka izao. Tamin'ny fahatanjano no isan'ny mpilomano nikuizana i Diana. Amin'izao fahaterana izao, sady zava-bita ara-panatanjahantena tena nampitolagagany maro no manana dikany lehibe ara-politika ihany koa ny vitany tsy Amerikana ity, ny lomano no nampifandraisana ny Cuba sy États-Unis, izay efa 80 taona izao no tsy nisy fifandraisana ara-diplomatika. Tamin'ny volana Aogositra 2024 no efa nanandrana namita ny elanelana ity i Diana, saingy niala tena-tenany rehefa nohan'ny Méduse ary niady mafy tamin'ny hery vakian-dranomasina izy. Tamin'ny taona 777 kosa ny zava-bita niavaka vitany talohan'ity totosa omaly ity. Tamin'izany fotoana izany niala tao Florida, niaza ny Bahamas izy izay mirefy 580 kilometatra. Dia intrangy iny ihany koa no entina mamarana ity fampahalalam-baovao ity amin'ity hariva ity. Isaora ianao naraka anay hatramin'ny farany, isaorana ihany koa ny excellence beauté nanao ny taresin'ny taovolo ary Cléa nampiakanjo. Mame fotoananao indray ho amin'ny raha ampitso tahaka izao. Veloma tompoko.